Fiadanany tompo no tonona amintsika rehetra indray mpanaraka ny pejy hanao analizy kely vetivety sika momba ny fiangonana vahaony oloko. Ny fiangonana vahaony oloko no ataontsika analizy fa afaka akaparenao amin'ny karazam-piangonana be da be manerana ny Madagasikara ny zavatra resahantsika androany. Raha miresaka vahaony oloko sika dia Mega Church ao amin'ny Trois Frères izay, tsy Trois Frères ihany fa efa manenika any Madagasikara, manana fiangonana be da be partout. Ny mpitarika azy dia tsy iza izany fa ny pastora Ertina. Ny fiangonana vahaony oloko dia miseho-basé kokoa izy amin'ny resaka saron-doha ho an'ny vehivavy, zany ny fiakanjo fanamiana, fivavahana, manaja ny andro sabata, mifady ny henan-kisoa, mifototra betsaka amin'ny fahagagana, mirakla, ny prospérité, fiangonana karismatika izay izy raha ataoko fintina tsotsotra sy fohifohy, betsaka ny azo ambara akoatran'izay. Isan'ny teboka nanamarika ny fiangan'ny vahaony oloko dia ilay resaka témoignage ny Yandry Prince Satana. Tsindrio any amin'ny YouTube sy ny réseau rehetrarehetra any dia hitanao ny tantaran'izay hoe Yandry Prince Satana izay, nanao témoignage taony lehilahy nitonizy hoe zanaky dama tamin'ny vanim-potoanany dia lehilahy moa nilaza araka ny témoignage ny hoe mahavita voyage astral, tantara resaka sorona, zazakely mitroka rasy, ny sisa rehetra. Dia ny ray aman-drenin'ny vahaony oloko i pastora Ertina no nitondra ny délivrance tamin'izay. Fa ny point tiako tsindrina par rapport amin'izay témoignage ny Yandry Prince Satana izay dia ny raha antsika nahita fa i dama manokana izay notondroiny ilay Prince Yandry Satana fa hoe rainy dia nanao démenti fotoana fohy tao aorianan'ny témoignage ny arina-pakatra ny raharaha teo amin'ny fitsarana. Dia tsy fantatra moa ny tohiny sy ny tantarany tsy hiditra detay amin'izay isika, fa ny zavatra azo ambara dia hoe ny fiangonana rehefa milance ny ankamaroan'ny fiangonana Église de Prospérité sy ny ohatran'izany dia mialatsiny hiteny an'ity monter scénario, monter zavatra tahaka an'ireny izy, zavatra misy effet spéciaux ahafahany mamiratra, ahafahany manaitra izany ny fisainan'ny vahoaka, ny sarababem-bahoaka, mba ho attirer ny attention an'ny olona zany. Zay le hoe manao intéressé, efa nresantsika teto zany efa nisy fotoantsika nyresaka ny développement personnel sy ny culte de personnalité, efa nresantsika tsotsotra teto amin'ny pejy izany. Fa ny ankamaroan'ny fiangonana mpikirakira miracle sy resaka prospérité dia tsy maintsy izy miditra amin'izay ohatrany karazana cinéma izay. Dia hitama mihitsy nanao démenti tsindrio lay témoignage fa hitama dia nanambara fa tsy zanan'ilay Yandry Prince Satana ary tsy manana antony-draharaha amin'ilay olona nanao témoignage akory milaza azo navita voyage astral sy ny sisa rehetra. Izany hoe tsy crédible zany lay témoignage. Dia tsy fantatra hoe nisy ve ny fifanarahana entre ny fiangonana vahaony oloko pastora Ertina manokana sy ilay milaza azo Prince Satana Yandry tamin'ny vanim-potoanany. Nisy ve ny fifanarahana sa tsy nisy, sa tena hoe ninina natao mihitsy le izy ahafahana miattirer ny attention an'ny olona. Ainsi de suite, manao récapitulation tsika dia fantatsika rehetra ny fanambarany Monsieur Ertina, izy tena manokana mihitsy ray aman-dreny ny fiangonana vahaony oloko, fa hoe ny antony mampahantra ny malagasy dia kahidra amin'ny fanaovana rakotra, ny fanaovana adidy, asan'Andriamanitra sy ny ohatran'izany. Nanao an'izany fanambarana izany izy ary be da be ny pejy namoaka an'izany, Malagasy News, ny be da be hoy aho tsy hitanisan'izany sika. Ary izy tena ihany koa dia nanambara Ertina ray aman-drenin'ny vahaony oloko fa
mila 4x4 ozy V8 Toyota fanaovana ny asan'Andriamanitra satria misy lalana hoy izy izay tokony ho vita adiny 2 adiny 3 de lasa ray andro manintsitra ianao adiny 4 mahery reraka manao transport de mont sy reraka andalana amin'ny tsy fahampian'ny fitaovana raitra ilay niresahantsika teo hoe izy no nanambaran'izay 4x4 Toyota V8 izay tokony moyen zany moyen de transport amin'ny déplacement hoentina manao évangélisation de hatrany tsy maintsy ho azo izy ny hélicoptère tsy hélicoptère fotsiny ihany fa avion mihitsy izy tena ny ihany koa ny nanambaran'izany avion mihitsy zany hoe jet privé inona moa tinambara amin'izany rehetrarehetra izany tinambara amin'izany resaka récapitulation rehetra izany de hoe ny départ ny vahoan'ny oloko de ilay cinéma entre prince satana teo zany hoe zay no lancement zay publicité zay puba izay no netiny niainga fa tsy témoignage biblique hoe racontre tamin'i Jesosy Kristy no voatsindry sy nisongadina ny fironan'ilay fiangonana vahaon'ny oloko analyzeko zay aoka tsy ho tezitra ianareo fijeriko zay par rapport amin'ny récapitulation sy ny témoignage nataoko tsimpona ny aingana mitondra famakafakana ainsi de suite les pastora dia mitady confort 4x4 V8 Toyota hélicoptère avion ary manindry ny lafiny arabola hoe ny antony mampahantra ny mpino dia kahitra miresaka arabola rakitra ampahafolony sy ny sisa rehetra de mipetraka zany ny fanontaniana eto hoe pourquoi Jesosy Kristy zay soritany baiboly dia nanandriny lohany aza dia tsy mba nanana izay nandriny lohany izy coussin tsy mba nanana izy ondana nampandriny lohany ora nefa eto misy pastora mikirakira sy manana vision amin'ny resaka confort 4x4 Toyota V8 hélicoptère avion ary manindry resaka arabola analyse hoany atsika analyse ny atsika de anjaranao no mametraka compliment na commentaire araky ny fijerinao sy ny fisainanao sy ny fieritreretanao par rapport amin'ny zavatra misy sy zaraitsika de amin'izao vanim-potoana iresantsika izao aty Europa aty à Paris Arcueil Cachan dia mitsidika an la Frantsa i monsieur Ertina vahaon'ny oloko ary eto ny tena m'intéressé ana le zavatra rehetrarehetra nataontsika récapitulation teo récapitulation sy fitanitsana ny zavatra misy dia misy karazana conclusion ataoko fotsiny any anatin'ireny mba hahafahanao misaina sy mieritreritra fa ny tena m'intéressé selon le plan salutaire baiboly resaka vie éternelle de hoe inona moa zany ny tena mission an'ny vahaon'ny oloko ary par rapport amin'izany zavatra rehetrarehetra izany raha mamakafaka an'ilay hoe vahaon'ny oloko tsika selon an'ny baiboly de nisy taona Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim naniraka ny Mose sy Arona vahaon'ny oloko avy alohan'ny oloko andeha rehefa andevo tao Egypta ny zanak'Israely nisy taona Yahweh Elohim Andriamanitra ray tsy toy 4 arivo taona mahery lasa zay nandefa ny Jesosy Kristy vahaon'ny oloko de nanolotra ny zanany latokana teo amin'ny hazo fijaliana izy satria mila vahana liberena amin'ny péché liberena amin'ny famatorana amin'izao tontolo zao izasy ianao fa eto zany de misy fiangonana vahaon'ny oloko 3 frères tonga ty à France manangana fiangonana vahaon'ny oloko fa ny question tena m'intéressé ana de hoe ilay mission an Jesosy Kristy ilay mission tahaka ny image préfiguration fa nandevozana ny zanak'Israely izay nandrahan'Andriamanitra ny Mose sy Arona sy ny ekipany
hanafaka ny vahoaka hebreo tamin'izany vanim-potoana izany aiza izay etika izay aiza izay natiora mpitiavan'andriamanitra tsy toy izay maninona ny miodikodina eo amin'ny resaka vola sy 44 sy ny V8 sy ny helikoptera ny akamaroany mpitondra fivavahana amin'izao vanim-potoana iresantsika izao de raha petraka ny fanontaniana de hoe inona zany mission any vahoan'ny olo koa atia France atia Paris ao Arcueil Gasson resaka saron-doha ao amin'ny 3 frères ve no entina atia France resaka tsy finanankisoa ao tsy finanana henan-kisoa ao amin'ny 3 frères ao Andrefanambojanahary ve no entina atia France resaka toroteny miracle sy prospérité ve no entina atia France resaka hoe kahihitra ny mpino tsy mandoa rakotra ary zany mampahatra ny malagasy zavatra ohatran'izany ve no entina atia France de za zany miteny hoe tsy misy ilana an'izany tsy misy ilana an'izany amin'ny famonjena fanahan'olona sy amin'ny resaka plan salutaire fiainana mandrakizay vie éternelle za tsy miteny hoe tsy biblika izany rehetrarehetra izany fa raha ohatra ilay maha religiozy ilay resaka religion fisaroman-doha tsy finanana henan-kisoa fivavahana sabotsy misaraka ny lasin'ny vavy resaka prospérité sy miracle système charismatique ao Andrefanambojanahary no entina atia France dia imezan'ny olona amin'izany isika imezany vazaha isika mezany temony ny fiangonana misy ankehitrio zay ny zavatra misy ary zay analizy zay ny tiako mba ho tsakotsakonao tiako mba saintsainao ary anafatrafarako anao hoe tongava saina ry zareo tongava saina personnel na ny famonjena ary Andriamanitra tsy toa dia betsaka ny fampianarana tsy mila hoe fiangonana mega church tsy mila resaka hoe fiangonana miorina betsaka amina système religieux tsy mila hoe fiangonana miorina amina resaka dogma sy doctrine fomba mpivavahana sy zavatra ohatran'izany efa périmé daholo zany ary zay no natonga ny Jesosy Kristy nitondra ny révélation amin'ny fivavahana amin'ny fanasy fahamarinana en esprit en vérité ka averiko etiko mamarana ny famakafakana tsotsotra sy ny fizarana hoe raha ilay fisaroman-doha sy ilay fivavahana sabotsy sy ilay tsy finanana henan-kisoa resaka miracle sy prospérité no entina atia France dia mitovy amin'ny fiangonana efa misy rehetra ty ihany ireo église charismatique be da be tahaka ny CMTN tahaka ny Rema ny Refiza efa misy tsy fantatra hoe Manakory any Agape sy ny fiangonana be da be fanampin'ny fiangonana FPMA sy ny FJKM sy ny Jesosy Mamonjy zany hoe ny antom-pisin'ilay hoe vahoan'ny olo koa aty France izany de resaka fanitarana manitatra mampitombo isam-piangonana mampitombo territoire mampitombo marika misy ny fiangonana vahoan'olo koa any Andrefanambojanahary sy any Madagasikara misaron-doha tsy mihinana henan-kisoa mba afaka sabotsy ohatran'izany de mba asiana ihany koa aty France tahaka ny efa nataon'ny Rema ny Refia ny Jesosy Mamonjy sy ny antoko-piangonana isan-karazany avy araka ny étiquette ijorony sy ny dogma ny religion maha ireny an'ireny fiangonana ireny farany de farany tsy hoe manohatra ny fisin'ny fiangonana akory ny tenako fa manaitra antsika fotsiny manoloana andreo ambody mitafody zanak'ondry be da be ety amin'ity zao tontolo zao ity ary amezako azy tena maranako azy de hoe aleoko indray ara fiangonana toy bara sexe shop resaka fifohana sisa boîte de nuit filokana PMU sy nohatran'izany avelony fiangonana iroborobo aza tezitra ianareo ny amin'ny analyse zay nozaraiko fa mahaiza mamakafaka sy mandalina personnel ny famonjena tianareo Jesosy Kristy veloma tompoko de ambanaraka indray tsika amin'ny resaka sujet hafa ry zareo